fanatanterahana ay teny'i Jesosy Kristy izay voasoratra ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio toko faha-efatra amby roapolo mandiny faha-efatra amby folo manao hoe ary toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Koa ino aseho anao amin'ny alalan'ny zorakitsara izao ary izany. Ny volana Jolay 2024 tonga tetideko ny mpitoro filazantsara. Mivantana tao amin'ny EPP Antafia Malama. Nanaovana tindinika sy fitoriana avokoa ny tapitanana ny Diego manontolo. Fitoriana teny amin'ny tsenana Tanamotara. Nitory tao amin'ny bazary kely sy teny Antanambao ihany koa. Tonga teny amin'ny toerana anankiray ihany koa atao hoe Joffreville. Ity toerana iray ity indray atao hoe Place Joffre, toerana fitsangatsanganan'ny olona. Tonga maka rivotra eto avokoa na teratany vahiny azy. Avy hatrany dia nanao dindinika teto ny mpitoro filazantsara. Rehefa vita ny tety Diego dia nitody nitory teny Ambilibe, tany Ambanja, teny Antsohihy ny mpitoro filazantsara. Volana Oktobra 2024 tafaverina teto Diego ny mpitoro filazantsara vitsivitsy. Ny vantana teny amin'ny Cité Semady.
Niataka kilometatra vitsivitsy teo tampon-tanàna ny Diego. Mitovy filazantsara tamin'ny fotontana anankiray atao hoe Namakia. Manao hoe satoka fara zavatra rehetra koa endre ka maonona tena ho amin'ny fivavahana. Ary tsy azo feny na teteny tsoratsoraim-boatra azo atao anatin'ity baiboly ity tsy maintsy ampahafantarina ny olombelona rehetra ho vavolombelona fa efa nandray isika ka tsy afaka namarikana intsony eo fitoran'Andriamanitra. Ary efa vitsy tanan'Andriamanitra lay Andriamanitra naritoky zava-tanana atsika lay Andriamanitra mame an'izao rivotra ihany atsika izao. Ary misy tetra favy ianao maneta ambony tany. Izany mahatonga ilay mpitoro filazantsara amin'izao andro izao. Dia izay tsy manavaka mihitsy. Mahalasa volaka tena tena Namakia ty e. Mety mbola alegnavo mety. Jesu diko karaha ataony ato. Mety tsika e maty zay. Tonton raha yo mivavaka ho an'iny le tsy tonga mivavaka. Dindinika teny place de la musique.
Miampita ranomasina, mizotra ho eny amin'ny tapigeto. Zay tsy maintsy milahandresy zay niny a masoto mivavaka masoto miady amin'ny fanokana masoto miady amin'ny fontana fa Noho ny dinidinika sy ny fitoriana filazantsara izay natao dia nasiana fivavahana trano. Maro ny mpianatry ny université no tonga miara-mivavaka eto. Ari ino mbola navitanao sotanao tompo satria ambaranao valivary fa misy fara tokoa ny isehonao ka raha izao zay to mbola iandry andro hafanay tsy anatinanao dia tena mitovely tokoa sahita izany fiadanana zay teninao taminay teo androany ray fonanao zay noho ny reny fampitana zay vitanay reny misy fotoka fona sigara tsangatsangana sy maro samihafa tsy mendrika totompo izay ka zao namboa zao mamelany kay
ary manoloatra foanay Kristy mangataka izany fiadanana izany anao mangataka fahasambarana mba tsy ho zay ilay tompo ny overy amin'ny farimy rehetra rehefa tonga izany andro faharazana fa mba te hiara-iadana aminao sodana amin'ny zavatra rehetra ary antinay aminao ny fiainanay andavana mba voalinga ny devoly satria masika tokoa ny devoly taona foana amin'ny ratsy fantatrinao Jesosy ao kanefa mana Fivoriam-bavaka ny Alahady fa 7 Novambra taona 2024. Fivoriana talohan'ny sarana tamin'ireo mpianatra sy mpiara-mivavaka tetỳ amin'ny université.
angamba dia fisaorana makasitraka makatelo ny tamin'ny nanirahany Jesosy nanarona lety sy ny fahafoizan-tena naroko nandeha namonjy ny fanahinay ty lavitra ny Tananarivo nefa lasa keky noho ny herim-ponareo ka indreto ary izahay mahatsapa-teny fa nandray ny famonjena nandray ny fanahy masina satria natonga fibebahana taminay teny izay toriana nandritra niny herinandro maromaro reny ary tsy kisendrasendra kory fa isiraka avy any amin'Andriamanitra izay iray ambony antambony loha. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Be famindram-po no be famelan-kelo karaha teo ka raha andeha ary anareo zany dia faly malahelo izahay nefa hafaliana araka izay tenenina hoe ranomaso mifaliana ary manantena ny mbola ionantsika any indray andro any na tsy eto an-tany fa miaingany ka hiara iona any an-danitra ary raha andeha koa ianareo andeha any voatany oka Andriamanitra hitantana ny tianareo tsy ho tafitony ary izy raha teo efa niteny izy no ilolalana ary izy no anafaka ny tongotrareo tsy ho tafitony amin'ny lalana tsara fahatongava ka soavadia izay mikirarintsio avaty aminay sotra betsaka tompoko. Tamin'ny ranomaso no nisarana tamin'ireo mpianatra sy mpiara-mivavaka tetỳ amin'ny université